Salut daholo nareo. Akory aby. Ina resakantsika androany. Le ankizilahy le niakatra tamin'ny tambonin'ny poteau poteau ana Jirama dia nisaoty, niandry olona be dia be izy hijery anazy dia nisaoty. Tsy haiko izy namaty na tsia, j'ai juste vu les photos. C'est très symbolique. Zavatra ohatran'ny symbole an'le olona misimôle mandoro ny tenany eo amin'ny place publique. Tsy anodin raha hoe poteau ana Jirama nandeha nalainy nandeha hisaoty iny tsy zavatra hoe par hasard zany fa zavatra nicalculeny satria ny Jirama mampihana ny eman'ny malagasy hatramin'izay. Donc asivy heritreritra. Moi je vais plus dire asivy heritreritra fa angambany tsy tokony mieritreritra intsony tsika fa tokony hetsika amin'izay. Matony izy maty, mes condoléances à toute la famille. Raha fionana ho an'ny fianakaviana rehetra, fianakaviany. C'est pas anodin ny zavatra rehetrarehetra ataon'ny olona hoe andeha hamono tena miaraka amin'ny sasany moa le andeha hamono tena miaraka amin'ny akanjo misy an'le Andry Rajoelina. Efa eritreretinareo hoe fa ny anatin'ny farany kizo indrindra, any amin'ny farany maizana indrindra antsika malagasy noetin'le Andry noetin'le Andry tao amin'ny firenena, tao anatin'ny farany mangidy indrindra. Tsy misy manko. Coucou ma chérie, coucou fille Randrianarsoa, coucou mon amour, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire fille, joyeux anniversaire fille, joyeux anniversaire fille, joyeux anniversaire. Bisous Benji. Donc je continue, désolé, en plus c'était ça resaka sérieux ty teo nisy anina. Donc tsy fidiny mihitsiny atsika malagasy safiditsika satria antsika any safidy an'le Andry teo. C'est quoi afaka manala anazy eo. Je t'en prie ma chérie d'amour. J'aimerais plein de bisous, plein de cœur et tout. Et fais une bonne fête. Tsika no tokony hanala anazy eo tsika efa sotominy any amin'ny farany ambany ny zanany aty any Suisse miaina tsara, aty Europe miaina tsara, fa ny zanakatsika malagasy ao Madagasikara mihinan'ny emaniny. Ampisotroany Jirama tay, tadidivao amin'ny famille Iridge no manao ina moa tiako tenenina, no fournisseur an Jirama. Karanapory. Tsy eritreritra ny soa malagasy mihitsy fa karana. Salut Gloria, salut Gloria Fred, salut Ernest Rabesange, joyeux anniversaire où on dit fia. Salut Manatsura. Donc coucou Undi, cœur sur toi. Pilaza marina tikundri, cœur à pédawol sur vous tous fa cœur à PDP ni olona rehetrarehetra ny atokantrano koa. Salut daholo. Bon j'en étais où tesa moa zany tsika no resaka momba ny bandy kely namono ny tenany niakatra tambonina poteau ana Jirama dia lasa ny ainy. Safidiny tsara mihitsy hoe niakatra ambonina poteau ana Jirama, tsy nisafidy izy hoe andeha hitsoraka eo an-dalambe hoe hotsahan'ny ina moa tiako tenenina, hotsahan'ny camion na hoe hotsahan'ny tomobile, fa niakatra teny ambony dia name ny ainy, nanala ny ainy teny ambony ny poteau Jirama efa mampidi-kizo antsika mianakavy manimba ny matériel atsika manimba ny fitaovam-piasanatsika, ny fitaovana ao an-drano na ny télé na ny zavatra misaoty isan'andro eo manimba télé io, manimba matériel électronique io.
ny affaire-ntsika tsy mandeha koa satria raha ohatra antsika restaurateur ohatra dia tsy maintsy mila jirama, raha ohatra koa antsika miasa amin'ny international dia tsy maintsy mila électricité mandeha tsara. Ny rano tapahana isan'andro, ça fait zany tsy isan'andro indray mahatratra une semaine mihitsy ny tapaka ny rano ny sasany, tsy afaka maka douche, tsy afaka maka ninona fa maimbo eny. Dia tsika Israeliana no mitondra ny jirama fa jereo to tsy mbola nanovininina fa mbola mampidika izy mbola miapakatra 5% majorien ny tokony hoe olona zareo anao geste commercial ho an'ny vahoaka satria sy mampinanimaniny ny vahoaka hoe tokony hoe izy ny tokony ame vola ny vahoaka indray izy indray ny mbola misintona ny volam-bahoaka. Ny impôt sur le revenu efa nina moa tika nietra amin'ny salaire nefa napekarina koa 25%. Tsika raha ny vary hiditra ao am-bavantsika raha efa sarotra be amintsika ny mitady anazy fa mbola napekarina 25%, 520%. Dia zao efa jereo olona minono anazy zao le sipakena anankiray le andeha hamono tena ry miaraka am'le akanjo orange an'le Rajoelina andeha hamono tena na ny olona mpinono anazy rehefa tsy mavita tsy hitany zay iainana voahem-bolana izy ity dia efa tsy hita sady ny iainana. Salut ny mampalahelo dia vitan'ny malagasy vitantsika malagasy miakatra fa tsika malagasy tokony tsy haritra tsony mihitsiny, mila mitsangana dia mila manao action. Ny zanany aty miaina tsara ireo olona isany jereo tsara ny indécence andrikala Ilona. Ny sasany any Dubaï miaina tsara mipayena 151 000 euros par an, 151 000 euros par an. Efa firy milliard d'euros d'ariary zany no payena nefa olona tsy navita amin'ny première année any akoriny. Nefa ny zanaka malagasy mitaky bourse ny L1 1,25 €, 1,25 € ny L1 par mois dia daviny tsy mena 1,25 € hoe volan'ny président mihitsy fa volan'ny vahoaka malagasy amin'ny fanodonana ny ina moa tiako tenenina fanodonana ny bois de rose, ny bois précieux à Madagascar mbola razakandisa no mampiasa mangalatra ny ao anatin'ny bois précieux à Madagascar. Fangalarana ny arena malagasy firy taonina firy moa volamena teo tonga le andry tsisy nanankiray fa novany plomb daholo verinareo fa izy nangalatra an'izany. Izy ny eo aloha, izy ny eo amin'ny tête de l'État, tsisy ve nangalatra anazy. Le qu'elle a remis condamné, si pas vehivavy condamné, nanodi-bolam-panjakana, corrupteur. Savez zany efa tena ao anatin'le procès efa miteny ny entreprise rehetrarehetra vazaha rehetrarehetra reo dia manome 10% na manome 20% an'le Andry Rajoelina daholo dia mo dia manao social. Dika le 20% sy 10%, 10% sy 20% miditra any am-posin'le Rajoelina mbola volan'ny vahoaka malagasy. Savez zany tsisy impôt miditra ao Madagasikara fa satria le andro mitseditra 10% 20% amin'ny entreprise zay tonga eo. Sady zay entreprise rehetrarehetra reny raha lefa natao audit dia hita hoe corrompu. Condamné tao Grande-Bretagne tsy mahazo miditra ny territoire any Grande-Bretagne ntsony qu'elle a remis vosy. Nefa nitindra roa averina hoe en grande pompe tsisy entreprise tsisy ny gouvernement ny teny hoe andeha tsisy nareo tsy nahita mihitsy raha olona madio izy efa hitan'izao condamné pour corruption dia tokony hoe misy procès dia ny gouvernement mihitsy no porter plainte, ny fonction publique mihitsy no porter plainte. Nisy ve zany sa tsy nisy? To partie civile no porter plainte, partie civile fa nirso no porter plainte. Asy veritreritra e olona efa mampina any amanina antsika Nils Zepars efa manaiky izy hoe amin'ny vazaha. Nils Zepars hoe hiasa en partenariat. Ny ary amin'ny Sudaria efa mahafinaritra anazy mampina any amanina ny ao atsimo ao
Mamomba ny olona ao atsimo ao satria mantsy nareo mieritreritra hoe salama tsara ny olona ao atsimo ao amin'ny fasika mainty ahodikodina isan'andro io. Tianjareo vonoina daholo mihitsiny amin'izay afaka ampiasaina afaka exploitena tsara amin'ny fasika mainty ao satria mbola tanin'ny olona ao amin'ny sud ao ilay izy. Mbola tanin'ny zareo dia tsy afaka alaina ohatr'izao satria tanin'ny de génération en génération no mipetraka eo. Je continue. Marina mihitsy zany mila mijoro mila mitsangana amin'izay hoe tsy mila mipetrapetraka miodikodina hoe oin zao hoe anne jereo tsara e. Fa nareo raha ohatra hitanareo fa amin'ny fiainanareo fa mangidy ohatra ny bandikely iny zao na mony tena ny azy namono tena symbolika be izy satria natondrony tamin'ny ala hoe za hiakatra amin'ny poto anjerama ito mampina ny aman'iny tany-drasako dia amony tena. Misy sambola daholo ny zavatra rehetrarehetra tsy zavatra ny olona mamono tena zany calculeny daholo zany zavatra rehetrarehetra zany ary manana courage be izy mamono an'iny tena an'iny. Ny olona rehetrarehetra miteny hoe lasy, za miteny hoe olona manana courage satria zahako manongo ny tenako rehefa marary za tsy mahavita manongo ny tenako ohatr'izao dia eritreretinareo hoe ny tenany mihitsy no nasoriny ny ainy mihitsy no nasoriny tamin'ny tenany. Feno inona tiako tenena feno moustique, il y a trop de moustique. Du coup fa mahagaga ngeky de ohatran'ny zakan'ilay malagasy ihany mafy tsika na efa nataony rehetra tia zaka hoe matory mifoasa malagasy de gagazo ka iny gagazo fa fatesany jereo tsara sa mofaty ihany le bandikely eny amono tena ihany. Raha zahako ny samy amono tena ihany de aleko mitsangana reo olona isany samy amono tena ihany tsika de aleko mitsangana de aleko za miatrika tsara mihitsy ny polisy sy mitariny samy fahafatesana ihany. Ny différence le fahafatesana anankiray tsy manome fiovana amin'ny zavatra rehetrarehetra fa amin'ny fahafatesana ianao mitsangana manana chance ianao hiova anova zavatra manana chance ianao anova zavatra anovan'ny tany-drazanao. C'est ça la différence. Misy anankiray meme hitanareo le olona le meme ny zavatra hitako dia misy anankiray meme safesany hitanareo mpanohana le Andry Rajoelina le manao hahaha sy ny hihihi olona resaka fahafatesana no resahantsika eto dia mbola mahavita meme ihany kindindreniny. Eritreretinareo hoe ohatr'izany zany ny fomba le ny ekipan'le Andry Rajoelina ohatr'izany zany ny fomba an'ireo me rehefa misy fahafatesana me zany rehefa maty le olona namono tena faly be zany zareo fa maty le olona namono tena tsy nazaka fiainana satria tsy mahita avenir tsy mahita perspective d'avenir sa sy perspective d'évolution en Madagascar. Tsy mahita fivoarana de tsy mahita comment dit-on futur ny hoaviny de faliny zareo manao hahaha hoe ninantainy faliny zareo ianareo zany hoe faliny zareo ohatra ny tamin'ny Stade Barea iny 30 ny olona maty tamin'iny be de be ny ankizy maty tamin'iny le ankizy zanaka mahantra satria zareo de le ankizy indray ny anjeny lazana fa tsy mahay mitondra tena de atao ahaha de atao mihinantainy nefa olona efa